Zazakely rotona indray no namoany ny vokatry ny fianjeran'ny tamboho tamin'ny trano teo akaikiny teny Volosarika Ambanidia no sihony izany LOZA izany androany alatsinainy tamin'ny 7 maraina raha nitatitry ny komina Antananarivo renivohitra. Eny amin'ny hôpitaly Joseph Rafangendrena valina kosa ireo mpivady izay naratra tao anatin'izany LOZA izany. Nisy ihany koa ny tany niotsaka teny Amboidro teny amin'ny boriboritany fahinana teto an-drenivohitra ihany. Tsy nisy niainana foina naratra tamin'izany LOZA izany fa fiara misa 4 no tototry ny tany araka ny tatitry ny komina Antananarivo renivohitra hatrany. Tafakatra 20 ankehitriny ny olona namoiny ainy vokatry ny rotsakora teto Madagasikara raha nitatitra ny Plan national momba ny LOZA sy ny tandinin-doza izay nivoaka tamin'ny 7 maraina teo. Nanambara ny foibe famantarana ny toetry ny andro fa misy faritr'andro ratsy roa mivoatra miadana manodidina ny Madagasikara. Ny iray amin'ireo mitoetra any atsinanan'ny morotsiraka foana atsinanan'ny nosy ary ny faharoa kosa ao amin'ny lakan-drano Mozambika. Manamba ny tapana atsimo mandrefa ny nosy ity ao amin'ny lakan-drano Mozambika ity any amin'ny farany herinandro any. Mbola hitono izany ny orana indrindra ny ilany andrefana sy ny tapany atsimo ny nosy sy any amin'ny faritra andrefana noho ny fisian'ilay faritr'andro ratsy ao amin'ny lakan-drano Mozambika dia tombananao betsaka kokoa ny rotsakorana araka izany amin'ny faritra Melaka, Menabe ary atsimo andrefana mandritra ity herinandro ity. Nisapotsy teo no Nandray fankasitrahana tamin'ny nahavoafidy azy mpitantana politika mendrika indrindra nandritra ny taona 424 ny filo Andry Rajoelina tany Maroka. Nandritra ny lanonana izay natao tany Casablanca andiany 700 nandraisany izany loka izany. Nandritra fividianana izay azony be sy maro natao teny amin'ny tranokala no nazony filo malagasy ny salanisa 527 isanjato manoloana ny filohan'ny Seychelles Wavel Ramkalawan 27 isanjato sy ny filohan'ny Republika Demokratika Congo Félix Tshisekedi izay nahazo ny salanisa 13 isanjato nandritra ny fividianana izay nokarakarain'ny African Leadership Magazine. Ministra telo solombavam-baoaka roa sy mpiasa sasany teo ny fiadiana Republika nanotrana ny filomivady tany Maroka nandritra izany lanonana izany. Tsy maintsy namoana sy nitariana nakany amin'ny faritry ny Farihy Ivato ny rano teny ambody fasina raha nitatitra izay navoaka ny Plan national mitantana ny LOZA sy ny tandinin-doza na ny PNJRC. Izany natao dia mba hisorohan'ny fahavakisan'ny rano Vaovao toerana izay idobean'ny orinasa samikiretsy manao amin'ny draikitra ny tetikasa-panjakana lalambe mikotana mampitoena Antananarivo Tomasina. Niakatra afomatsy ny rano tao an-toerana tao aorian'ny rotsakorana ny Fanesy efa herinandro mahery izay. Ny vokatry fisafona faharoa nataon'ny PNJRC sy ny apipano nandraisany fanapahan-kevitra io. Mpampifanariana rano lehibe miisa roa avy tamin'izy ireo no nampiasaina natadirana ny asa izay natao teo ambany fiarovan'ny zandarmaria-pirenena raha ny vaovao izay nozarain'ny PNJRC. Isan'ireo firenena tafita hiatrika ny dingana famarana ny fiadiana ny amboaran'i Afrika amin'ny taranja basketball na ny afro-basket 2024 sy kajy lehilahy i Madagasikara. Nisabotsy teo no nazony tapakila rehefa nandresy ny Egyptianina tamin'ny isa 20 no 20 ny ekipa pirenena Malagaska laviny ivoirianina tetsankilany ry zareo centrafricaine. Lalao izay natao tao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahan-tena tetsy Mahamasina. Tamin'ny lalao farany izay natao omaly dia resin'ny Centrafrika i Madagasikara saingy tsy nanova ny filaharana akory ny vokatra izany. Nandritra ny fifantsantana amin'ny afro-basket ity dia fandresena roa ny azo ny ankoay ary faharesena 4.